Tao anatiny resaka fanapozinana ara-tsakafo dia voalaza fa nodimandry ihany koa i Riana JDKL izay misy Analamanga ny taona 2024 sy i Miriela izay tovovavy kely mbola vao 1 taona monja. Ka nepetsipetsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika ato anatin'ity video ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahito isan'andro. Tsy ampiandrela kory isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miarahaba dia namantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity. Arakan'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny toy ny lerara fanapozinana ara-tsakafo hatrany no tena iompanantsika ato anatin'ity video ity. Fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Nandrahona olona tamin'ny basy sy tournevis tao anaty bara iray teny Ambohipohy ity lehilahy ity ny alakamisy maraina lasa teo iny. Nosamborin'ny polisy avy hatrany izy taorian'izay. Tsy nisy taratasy na kely aza ilay basy ka nanokafana famitorana ny lehilahy taorian'izay fahatratrarana azy izay. Tsara ho marihana hatrany fa tsy azo atao ny mitondra basy izay tsy azahoana alalana ary raha ny lalana raha teo ny mandrahan'olona amin'izany basy zany na dia basy manana taratasy mazava aza ny basy izay ampiasainao. Dahalo roa lahy indray no maty voatifitry ny mpitandro ny filaminana ny alakamisy lasa teo iny tany amin'ny komina Belobaka distrikany Tsiroany Mandidiny. Nanao andiana roa dahalo marobe nangalatr'omby tao amin'ny fokotany Mahazo Rivo. Omby avy nandrasana andeha hody noho ny robain'izy ireo. Tato anatin'ny tapabolana dia intelo nisy fanafian-dahalo tao amin'ny fokotany io ary olona iray no matin'ireo olon-dratsy. Vehivavy lehibe iray izay 220 taona hita faty teny amin'ny fokotany Ampahibe komina Ampasimazava distrikany Vavatenina iny. Voatsindronantsy ny saokany, mangana be ny tendany toy ireny nodarohana ireny. Ny hosodra kosa ny fatiny. Voalaza fa andeha hiasa no nivoahan'ny trano vao maraina be kanjo io nisy namony io. Nitondra ny finday izy kanefa very teny amin'ny finday io. Nanokatra fanadihadiana ny zandary taorian'izay mba hamantarana ireo izay nahavandoza manoloana an'ity tranga ity. Eo amin'ny resaka trangana fanapozinana ara-tsakafo indray izay niseho teny Ambohimalaza. Tsy tokony nanao iny fanambarana izay famoahana anarana ny vadiny voaroroy ao anatin'ny ity raharaha ity hatrany Irakolina izay mpilalao baolina kitra malaza. Tsy manova ny fizotra ny fanadihadiana nefa n'izany hoy ny toniam-panao lalàna eo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany ao Antananarivo renivohitra ao Ramatoa Rakotoniaina Narindra Navalona tamin'ny iny andro ny omaly ariva iny rehefa nanao fanambarana ampahabemaso ny tenany. Mbola marary tsy mahatsiaro tenina ny tompony tsingeritaona nahaterahana izay mahabe resaka sy mahabe fanontaniana ny olona amin'izao fotoana izao araky ny nambarany hatrany. Samy marary io tovovavy io sy ny anadahany izay mbola mitohy ny fanadihadiana mahakasika an'ity raharaha ity. Mazava araky izany fa tsy nandositra any ampitan-dranomasina araky ny voalazan'ny olona ao an-tapazotra kory ilay tompona aniversera fa mbola manaraka fitsaboana izy amin'izao fotoana izao. Ao anatiny izay resaka fanapozinana ara-tsakafo zay dia maro moa ireo izay maty tao anatin'izany ary nitombo isafoana ny maty tato anatin'ity herinandro ity izay noho izay resaka fanapozinana ara-tsakafo izay nahafatesan'olona maro dia maro izay. Isan'ny voalaza fa namoy ny ainy ihany koa i narovan'ny avo Miriela izay tovovavy kely 20 taona izay isan'ny tafiditra ao anatin'ireo maty tamin'izay resaka fanapozinana ara-tsakafo izay hatrany. Zaza tsy manantsiny iny tsy mba narary ny aretina no nahafaty azy fa dia tena fanapozinana mihitsiny no nahafaty ny zanako hoy ny reniny hatrany. Zavatra tena tsy nampoiziko hoy ny reniny Miriela ny zavatra nitranga nandritra iny fankalazana tsingeritaona iny. Tamin'ny asabotsy 20 Jona moa no nalevina ny vata mangatsiaka ny Miriela.
Tafiditra ao anatiny ireo namoy ny ainy ihany koa ny ministerany Analamanga ny taona 2024 Iriana JDKL izay isan'ireo lavo ny fanapozinana ara-tsakafo ihany koa moa ny tenany tao anatin'izay resaka fankalazana tsingeritaona izay namoy ny ainy tamin'iny andro ny omaly tokony ho tamin'ny 12 ora tamin'ny hôpitaly Gera JDKL tovolahy izay mbola 22 taona ary mistera Analamanga tamin'ny taona 2024 herinandro katroka taorian'ny ilay fety fankalazana ny tsingeritaona ny feno hasina ny asabotsy 14 jona lasa teo dia olona 20 no namoy ny ainy hatramin'izao ka dia mankahery ny fianakaviany manamanjo amin'izay loza izay nahazo ny avan'izy ireo zay ainganio tsara levenina ny maty ary aza misosoka alahelo intsony. Tena mampalahelo moa ity tranga izay niseho tao Antananarivo renivohitra ity nefa moa akory ny atao izay no fandaharany avy ao ambony ka tsy maintsy manaiky rehefa izay no izy. Manoloana anireo fahoriana marobe dia natanteraka ny famangina ireo manamanjo ny iraka ny solitena manokana Andriamatoa Filohan'ny Repoblika sy Ramatoa Vadiny izay notarihy ny taleny asa sosialy eo anivon'ny fiadedianan'ny Repoblika ny tsapany alahelo ny tondra fao-dranomaso ary fanampina avy amin'ny filoha mivady amin'ny adidy miandry ny fianakaviana ireo izay razana mbola eo ambositra no voavangy fa ny ambiny kosa dia ho asesy manaraka eo ihany mba hisorohana an'izay resaka fanapozinana izay mielietseroa izay mantsy dia miroso amin'ny fanamafisana ny fanaraha-maso ny sakafo ny fanjakana avy amin'ny alalan'ny sampandraharaha miaro ny mpanjifa ao amin'ny ministeran'ny varotra lafarinina lany daty feno bibikely sy maimbo amina gony maromaro no sarino ministera tao Moramanga nandritra ny fidinana ifotony tamin'ny fiarah-miasa amin'ny fitondranana ifotony no giazana ireo lafarinina ireo ary atao ny famotorana ny tompon'izy ireo mba hisorohana amin'izay mety hendrikendrika ny fanapozinana ara-tsakafo izay mety ahazon'ny olona izay minia manjifa anireny entana lany daty ireny na ihany koa ireo olona izay tsy mahafantatra fa lany daty ane ireo lafarinina sy ny entana izay amidin'ireo olona eny an-tsena ireo ka sodia miteraka von'olona na ihany koa loza tahaka niseho tao Antananarivo renivohitra ihany koa izany raha toa ka tsy misy ny fandraisana andraikitra manoloana an'izay rehetra izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tabaka ny video zay lefa nety isan'andro tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.